Androany moa dia hisy ny fanazavana maromaro mombamomba nyreto fiampangana izay nahazo amin'ny apôstôly Marta Tandrazay reto. Nisan'izay moa ny voalohany indrindra dia ilay mikasika ny zaza tany Mananaravaratra. Hisy ny fanazavana momba an'izay voalohany. Ny faharoa dia hisy ihany koa ny fanazavana momba ny tany Esaony Ranivongo. Dia ny fahatelo dia hisy koa ny fanazavana momba ny fiampangana momba n'ilay hoe tsy mamela zaza hianatra. Dia ny fahaefatra dia hisy koa ny fanazavana momba n'ilay hoe fiampangana hoe tsy mamela olona hanatona dokotera. Dia ny fahadimy dia hisy ihany koa ny fanazavana momba ny fiampangana fa hoe mampivarotra fananan'olona koa ny tenako. Dia ny fahaenina dia hisy koa ny fanazavana momba ny fiampangana fa hoe mpanodikodina zaza tsy ampy-taona ny tenako. Dia ny fahafito dia hisy ihany koa ny fanazavana momba ny fiampangana momba n'ilay hoe mpanakorontana ny tenako. Dia ny fahavalo dia mbola misy ihany koa ny fanazavana momba ny fiampangana fa hoe mpandika lalàna marobe ny tenako. Ary ny fahasivy farany dia misy ny fanazavana momba ny hoe fiampangana fa mpanakorontana saim-bahoaka ny tenako. Reo andininy maromaro reo zany no hazavaiko eto. Dia andeha apary andininy zany hanazavaiko azy satria resaka amin'ny Facebook moa izy ity tsy dia tsara zany hoe resaka lavabe fa ity tsy raha resaka vidéo na vaovao amin'ny télé fa zavatra hoe tambazotra sosialy dia atao tsotratsotsa ihany zany. Kanefa na dia zany aza andeha apary numéro izy io hoe andininy voalohany fanazavana zao, andininy faharoa fanazavana zao, andininy fahatelo fanazavana zao, ka araha-pary andininy zany ny fanazavana izay ataoko eto mba hahazahoanao valiny mahafapo tanteraka momba nyreto zavatra hiampangana ireto. Ka makasitraka anao hatrany anaraka n'ity vaovao eto amin'ny tambazotra sosialy ity ka makasitraka ny misaotra tompoko.